Araka ny ahafantarana azy dia amin'ny faraika amin'ny telopolon'ny volana aogositra hatramin'ny fahatelon'ny volana septambra avy izao no anatanterahana ilay foara be mionjo ao amin'ny faritra Boeny ao. Ny sehatra ny fizahantany no lohahevitra ao anatin'ity foara be mionjo ity, araka izao fanazavana hoentin'ny lehibe ny faritra izao. Satria mahatsapy izay fa fizahantany raha aty amin'ny faritra Boeny resahana dia manana toerana lehibe. Anisan'ny axe anankiray amin'ny resaka fampandrosoana zany fizahantany izany, satria ankoatran'ireo toerana efa mahasarika olona maro aty amin'ny faritra dia hita sy tsapa ihany koa fa manomboka misy ezaka ataon'ireo mpikirakira ny sehatra fizahantany amin'izao fotoana izao eto Mahajanga. Raha tsy resaka izahay amin'ny Voatsely akory izay nisy karazana festival fruits de mer natao teto Mahajanga. Tamin'ny faramparany volana Desambra farany taona teo koa nisy festival angonoky natao tany Soalala. Dia amin'izao fotoana izao koa tsara milaza amintsika fa efa tafapetraka fa mbola miandry fankatoavana avy amin'ny ministera ny antsoina hoe réserve foncière touristique na ny RFT amin'ny faritra Antsanty iny. Izay zany no antony, nefa na izany na tsy zany nahita ihany koa ary mahatsapy izahay fa manomboka mihamaro ireo infrastructure hôtelière, izany hoe ireo trano be fandraisam-bahiny aty amin'ny faritra. Misy 3-4 étoiles efa manomboka misy eto, ary maromaro ihany koa ireo olona vahiny opérateur na gasy miditra amin'ny sehatra ny fizahantany io. Zany hoe miroborobo ny fizahantany aty amin'ny faritra Boeny, ary izay nahatonga anay nanapa-kevitra hoe maninona moa raha hisafidy ho lohahevitra amin'ity taona ity amin'ny foara kasika ny fizahantany, zany hoe fizahantany antoky ny fampandrosoana maharitra ny faritra.